Nisy nitifitra ny fiara nitondra ny filoha Andry Rajoelina omaly tamin'ny 7 ariva raha ody avy any Antsiranana izy. Teo anelanelana Ambodimita sy Ambohimanarina nitrangan'izany. Raha nambarany avy eo amin'ny fikambenana ny filoha dia fitaovam-piadiana mahery vaika no nampiasaina satria hita taratra tamin'ilay fitaratry ny fiara nitondra azy ny diambala nefa fitaratra manokana izay tsy mahalay tsy laitra nireny atao hoe bala ireny ity nitondra ny filoha Andry Rajoelina ity. Fanadidina Batrana eo amin'ny sariny Mirina Drembololona sy Ainandriantsoa. Fitifirana zany ny tômôbila amin'ny président izay teo anelanelany lalana zany avy manodidina ny Ambohimanarina. Izany moa zany izao zay vao afaka mampafantatra anareo satria afaka mampafantatra anareo ofisialy satria misy ny atao hoe enquête balistique tsy maintsy atao ka noho izay zany dia ampahalalana aminareo zany fa misy nitifitra ny tômôbilin'ny filoha tsika. Toerana moa zany ny satria ao anatin'ny mandeha ny enquête amin'izao dia ny faritra zany zay tsy afaka tonga dia menareo mivantana hoe izao le toerana fa ny zavatra azony atao lazaina kosa dia ny Ax Ambodimita Ambohimanarina. Ahoana tokony nahafantaran'le nitifitra fa andalo hoe ny président? Tsy anjaranay zay fa anjaran'ilay olona zay nitifitra. Ahoana ny tena fisehoan'ilay fitifirana zany? Misy basy mipoka raha ny aminay ma tsy tena toerana zany misy fanadidina atao dia hoe tsy mahemenina ny olona manodidina. Version avy aminareo fitandrofinana. Ny version avy aminay misy zany ny fahenonay an'io fa zay tsy afaka mijanona ny tômôbila convoi zany. Fepetran-draisana dia efa eo am-pelatana ny ireo tompona andraikitra manao ny fanadihadiana ny raharaha ankehitriny. Inona ny dégâts nateraky le tira? Ny hita zany ao amin'ny fiara zany aloha dia misy ny trasina bala zany. Ao amin'ny vatany sa fitaratra sa? Ao amin'ny fitaratra ao ankavanana. Dia izy zany satria voiture blindé raha ohatra tsy arme de guerre dia tsisy impact mihitsy izy fa tena misy tena fantatra mihitsy après étude zay na elaelan'le izy vao nampafantarina anareo satria nanaovana étude balistique izy dia fantatra fa arme tena arme mahery vaika.